Zay ny makasika an'iny fananamafy kosa ny mpitarika ny CRN Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa fa tokony asipanamboarana na ihany koa asipantsina ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay manana ny fomba fijeriny makasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre ny tenany. Lalam-pandrenana mampiavana amin'ny Malagasy ny tokony apetraka ahafahana mamany olana samy hafa ara-politika, hoy ny minisitra teo aloha Tabera Andriamanatsoa, mpitarika ny CRN. Mitaky ny tokony anatanterahana fifidianana lalam-pandrenana ny komity ho an'ny fampiavana pirenena. Zao zay zao dia mitombona ny resanay alohan'ny fifidianana ny teny président Zaf nanao conférence de presse izy hoe sy mety io fifidianana présidentielle io raha sy ataony lalam-pandrenana. Zany hoe zay io ihany no mahavany zao olana zao zany. Sy maintsy manao référendum constitutionnel asika mba hafana tsara manao lalam-pandrenana zany fanetana amin'ny toe-tsaina malagasy. Fa raha mbola io lalam-pandrenana importé io sy fanaraka amin'ny toe-tsaisika dia zao ny fandehana satria asika nanagny histoire asika ny lalam-pandrenana miainga amin'ny histoire satria lalàna no arafitra. Ka lalam-pandrenana asika sy miainga tamin'ny histoire asika dia mbola sy nation zany asika zao zay mahatonga anay ato amin'ny CRN hoe ny président ankehitriny dia hoe anao an'ilay réconciliation nationale. Toy izay raha anao réconciliation nationale zareo andao asika zany hiady-hevitra satria ny réconciliation tadavinay dia miainga amin'ny lalam-pandrenana dia réconciliation apetraka lalam-pandrenana micréer nation asika. Naneho hevitra momba ny fanendrena Prime Ministre ihany koa ny CRN. Ka amin'izao fotoana zao na ny fanendrena Prime Ministre dia gaga zay ato amin'ny CRN hoe miady hoe mapara zao fandaniana andro fotsiny zany satria ny fifidianana présidentielle dia sy nalaina tamin'ny lalam-pandrenana sy nomanina tamin'ny lalam-pandrenana fa nomanina tamin'ny feuille de route. Ny comité international zany nanao ny fifidianana teto amintsika teto na présidentielle na député hitasika zany. Ka ahoana nanaovanareo référence aty amina lalam-pandrenana sy nampiasaina akory tamin'ny fifidianana présidentielle na député. Fa zay nahatonga anay hoe manainga ny président ankehitriny hoe manindry an'ilay Premier Ministre arakaraky ny heveriny izy agnatonga zany réconciliation nationale zany. Zay ihany gnanay ato. Fa raha izao asika zany hiady-hevitra amin'io hoe article 54 article zao lalam-pandrenana sy nampiasainao no ampiasainao rehefa mitiavanao anazy sy mety zany. Io lalam-pandrenana io any io satria sy nekeny comité international io sy nekeny vahoaka maro anisa teto. Fa lalam-pandrenana nataony any Razoel ho anazy io ka sy soany vahoaka malagasy. Zay ihany gnanay ato dia miangavo moa zany ny vahoaka malagasy botona mba miangavo koa ny président sika ankehitriny mba hanindra zay Premier Ministre fantany fa anatanteraka n'le politique de réconciliation politique nataony tamin'ny propagande. Zay ny Premier Ministre atao za sy manana olo hoe izy ny Premier Ministre zany fa izy no tompon'andraikitra am'zany dia asagnana. Fa izao satria amin'izao fotoana zao moa dia komika be eto Madagascar président de la République élu mitarika conseil des ministres miaraka amin'ny olo tendrena tamin'ny feuille de route. Dia rehefa manao an'le considérant zany dia le président de la République de vu la constitution de insérer ao zany ny feuille de route ahafahan'le Premier Ministre manao signature amin'le décret. Sy mety zany tokony sasina so le conseil des ministres fa i gouvernement ankehitriny dia manao ny affaire courante mandra fa anendregna le Premier Ministre vaovao. Miantso ny filoham-pirenena mba hanendry ny Prime Ministre fantany fa hatanteraka ny fampiavana pirenena ny CRN ary miantso ny Malagasy ho tony ihany koa izy ireo.